Mamerina ndaraba tompoko tonga amin'ny fotoana efa mitsarana vaovao mahakasika ilay cyclone tropicale Dikeledi indray anao amin'izao tamin'ny roa tolakandro teo izy dia any amin'ny manodidina 10 kilometatra avaratra somary avaratra atsinanan'ny voemara no misy ny foibeny zany hoe miamanakaiky atsika hatrany zany ity rivodoza ity na zany zany aza ny rivotra sy ny rahona miaraka aminy dia efa manakorotana ny toetry ny andro akapobeny any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora izy ary arahana tafiotra 70 kilometatra isan'ora mizotra manony dia miakandrefana hatrany izy amin'ny hafainganam-pandeha 70 kilometatra isan'ora raha araka ny vinavina dia tombanana hiditra an-tanety eo amin'ny commune Ampisikinana district amin'ny Voemara ity rivodoza ity eo anelanelan'ny amin'ny 4 oratra amin'ny 9 ora alina amin'ny tanjaka cyclone tropicale irany zany hoe mety mbola hitondra rivotra manodidina eo amin'ny 30 kilometatra isan'ora ihany zany izy eo ampidirana an-tanety izay arak'izany mety ho mafy ny rotsakorana ary mafy ihany koa ny rivotra amin'iny faritra avaratra iny ny torohevitra avy ety amin'ny mety Madagasikara moa dia mipetrahatra any amin'ny toerana azo antoka ary arao atsakany sandavany ihany koa ny toromarika eo amin'ny manam-pahefana ny fotony mba hisoroana ny loza mety izy eo tsy misy ny fiovana mahakasika ny filazana loza ary ny mpiandrika ihany koa dia tokony mbola tsy hivoaka endrika mihitsy aloha mandra-pilamina tanteraka ity rivodoza ity izay ndray ary ny vaovao fa manome fotoananao amin'ny vaovao tselatra amin'ny 9 ora ariva ny hoany.